Hovanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. So tanatin'ny fandarana mba hovanina sika rehetra amin'ny ity alarobia 20 janoary 2024 ity miaraba ihany koa ny ray aman-dreny ny général Désiré Ramakavelo tonga so tanatin'ny fandarana. Faly miarabanao Andriamantotsy lavina, faly miaraba ihany koa ny Andriamato Bruno dia manaparitaka ny feo dia faly miaraba antsika rehetra mpanaraka ny fandarana tompoko. Tsara ny manamarika fa efa miverina zao ny fanarahana ny mba hovanina amin'ny alalan'ny tambajotra rehetra moa zany ka ny DB Live zany no mivantana amintsika miresaka izao fa kosa ny amin'ny YouTube dia aorian'ny fafitany zao fandarana zao no azonareo vererana arahana indray ny fandarantsika zany. Ny fandarantsika mazava ho azy mizara 3 dia ny 20 minitra voalohany itondrany ny famelabelara-kevitra, ny 20 minitra faharoa andraisana ny SMS avy aminareo, ny 20 minitra fahatelo mamarana azy andeha andraisana ny antso mivantana ihany koa zany. Ny resaka zay nataontsika farany teto andeha manodidina indrindra ny hoe ny fanavaozana. Zay no andresantsika farany teto. Ireto no teny manandanja nandritran'izay fandarana izay atao sary anohatra amina trano ny fanavaozana ka movy afaka isedra ireo olana maro samihafa ity fanavaozana zay kasaina ity. Zava-dehibe sy manandanja ny fahavanonana ahafahana miroso amin'ny fanavaozana marina mifanaraka amin'ny hevitry ny maro indrindra ny aveny ifotony. Ny ankoatran'izay ny fahavononana mitondra amin'ny fanavaozana dia fametrahana soso-kevitra amin'ny endriny samy hafa sy ny famitana ny adidy amanandraikitra manandrify ny tsirairay. Misotranao Andriamantotsy lavina everika fa fenodefino zay tsy azy zay ary tsika moa eto amin'ity fandarana ity dia mitohy hatrany ndresadresaky fanaovantsika ao anatin'izany hoe fanabeazana olom-pirenena vanin'izany. Efa nataonao teo ny tsiahy dia ny marina loatra fa ndresadresaka ny fanaovantsika farany dia tena mikasika an'izany tany hoe fahavanonana eo amin'ny fiainana mazava ho azy mba hitondra vokatra tsara sy fandrosoana ary fanavaozana. Rehefa mampiasa ireo voambolan'ireo dia olom-pirenena zay ny ao an-tsaintsika. Raha ireo voambolan'ireo no ampiasaina dia olom-pirenena tompona andraikitra, tompona antoka ny ao an-tsaintsika. Anananjara lehibe ny olom-pirenena eo amin'izany fanavaozana firenena zany satria ny olom-pirenena no mandrafitra ny firenena ary ny olom-pirenena ho isika no tompona andraikitra feno sy tamiteraka amin'izany hoe fandraisana anjara fanajarana fampivoarana fampandrosoana ny firenena zany. Asa moa ho tanteraka tokoa izany fanavaozana ny firenena zany apetraka fotsiny fanontaniana fa ny finoana kosa dia hoe ho tanteraka zany mba tena hoe satria mampanontany tena mantsy hoe mba tena eritreretintsika tokoa ve zany adidy tsy andraikitra miandry atsika olom-pirenena tsirairay avy zany na eo eto tanan-dehibe tsika na any ambanivohitra any tsisy afabela amin'izay tsika rehetrarehetra na eny tanan-dehibe na any ambanivohitra. Ny fiainam-pirenena hoe tsika izay nitsahivinao teo Andriamantotsy lavina dia toy ny mandrafitra sy manorina trano ny tenantsika tsirairay avy no fototra hijoroany, ny fiarahamonina no rindrina arafitra ary ny tafo no amin'ny firenena. Eritreretara fa misy ambatan'olona mety efa eo amin'ny fiarahamonina ary mipaka any amin'ny fiainam-pirenena. Tadio tsara fa rehefa miteny izany hoe mandrafitra trano zany ianao dia biriky maromaro no andefasana andrafetana trano ka raha misy anankiray fotsiny amin'ireo biriky ireo ny miala eny enelanelana iny dia tsy atezo io trano satria mety ho rava mihitsy aza satria raha vao mitongilana ny trano dia tsy maintsy ravana fa mety hitera-doza. Ka ny anaovana an'izany trano zany anavaon'izany trano zany sika eto Madagasikara dia trano toy inona re no trano ajorontsika. Trano mateonina ve? Trano aharitra mandritra ny taona maro ve? Ka ho lovan'ny taranaka sa trano manao akory?
tsara ivelany fotsiny ve fa tsy tsara fototra sanatria ny vavaladinin'lela mora rava engany mba tsy izany ka trano amin'izay fotoan'izay raha tsara fototra tsara rafitra dia trano azaka tafio-drivotra sy oram-baratra zany hoe zay zavatra mitranga eto amin'ny firenena na mitranga manerana an'izao tontolo izao dia azaka an'izany tafio-drivotra sy oram-baratra zany ny trano izay ajorontsika satria sanatria ny vavaladinin'lela tsotra indrendry foto-drafitra zao tsika mahita tsara mihitsy misy foto-drafitrasa ohatra hoe barazy dia noho ny oram-be dia iny fa vaky dia vaky le fefoloha fa avoazana tsy hita pesipesena ny zavatra mitranga ny tanimbary ny voly ny trano tratrany rano tsy azontsika eritreretana mihitsy an'izany hoe asa tandrametaka miteny izany fanavozana zany dia mba tsy ho asa tandrametaka ntsony no hita eto amin'ity firenena ity fa asa vita tsara matipaika manara-penitra ho ny fitenenana izay efa fandrehtsika matetika ary zay tena zava-dehibe eto amin'ity fandarana androany ity dia mba tiako ny mametaka teny amin'ny hoe ny tafika no misantatra zany fanavozana zany tamin'le fivorim-be nataon'zareo teny amin'ny CCI vato tamin'ny herinandro teo tena nalasa fisainana ary anisany navelom-panantenana indrindra satria nahoana moa navelom-panantenana lasa nampitodika tany amin'ny tantara inona le tantara nytodihiko hoe rehefa ny folo alina tompoko no mandray andraikitra hitantsika zany tany amin'ny 20 tany amin'ny 5 tany amin'ny 1 zao izy mbola hitantsika indray aty amin'ny 5 sy 2 dia tena mipetraka mihitsy hoe rehefa mitafika ny mandray anjara mamaolana dia sady tsy mila ny avy any velantsika fa vahaolana maharitra ary ekeniny daholo be tena zava-dehibe mihitsy ary anisany tena navelom-panantenana dia ny hoe reo kabary ny fandimby nataon'ireo tompona andraikitsambony atao amin'ny tafika ny tena moa efa minisitra teo aloha izay ny nazahoako fanasana nanatrika an'izany fotoan-dehibe zany ary rehefa tena ny teny na ny lehibe ny tamajoro ny tafika na ny minisitry ny feny folo alin-da dia tena velom-panantenana mihitsy aho hoe zay vao tena mipetraka ny atao hoe tandrokarin'ny vozona mandaharon'ny tanàna eto amin'ity Madagasikara ty iny moa ny tandrokarin'ny vozona mandana zany hoe ny fierovana ny vahoaka sy ny fananany ny fanampiana azy ireo mba hanana fiainana milamina isiny ny fampandrosoana ary andraisana anjara amin'izany hoe amin'ny toe-karena rehefa nitafika tompoko ny manana fahavononana ny ainany zany fonza tany amin'ny service civique hoe mikasika ny fambolena mikasika ny fiompiana mikasika ny fahasalamana mikasika ny fampianarana mamaky Jesy manoratra azo antoka fa tsy misy mihitsy zany dalo zany ny antony satria tena miray ina miray vina ny folo alin-da sy ny vahoaka eo amin'ny farsa azoko teneny zany satria zavatra niainako ary zay ny mahatonga teny mihitsy hoe manana fanantenantsika fa ho tanteraka ny fanavaozana eto amin'ity firenena ity satria efa nijoro ny folo alin-da ary azo ametrahana fitokisany ireo tompoko fa tsy ho niteniteny foana tamin'ireny kabary natao reny tsy ho zavatra lasako vavany fotsiny toy ny atabebaka fa asa efa sorotra asa apetraka ary fahasahina sy finiavana tena hoe anao zavatra eto amin'ity firenena ity mihitsy manantena fa hijoro amin'ny maizy azy ny tafika malagasy mihitsy manantena fa tena hitondra fanavaozana eto amin'ity firenena ity ka na inona ho ataon'ny mpanao politika na inona andraisana anjara ny fiarahamonim-pirenena ny folo alin-da tsy azo lalovana tsony manomboka izao mitafika malagasy satria manana havonona ary indrindraindrindra ny fahitako an'ireo le hoe lamina sy nindandamina amin'ny fanatanterana an'izany tena mahavelom-panantenana raha ohatra moa mbola ataoko tsika hoe mbola be safaro izy ny fitenenana laha ny andro amin'ny fikenikenoanany ao amin'ny hoe ametrahana mihitsy zany fanavozana zany ny folo alin-da tompoka efa vonona ary ozy tohizo
de avelao zareo ny anaraka atsika folo an-da amin'izay fotoan'izay satria tena zava-dehibe loatra tena isorako manokana na ny ministry ny folo an-da na ny ministry na ny lehibe ny etat-majoro na reo tompona andraikitra rehetra reo nanao famelabelara-kevitra mazava tena mazava ary tena azo tanterahana fa tsy atao kabary ambony vavahady fotsiny ary zay ny tena mazava-dehibe azy tsotra ny mpanao politika atao ty fampanantenana isan-karazany tya nefa rehefa vetritra fanatanterahana ka misy malatena fa reny zavatra hitako teny amin'ny CCI-vato reny ho tanteraka tsankany sy andavany ary indrindraindrindra hoentina ambavaka amin'ny maha-kristianina fa ho tanteraka rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika satria ao anatin'ny fahamarinana nanatanterahana an'ireny zavatra reny tiako kely nanao an'izay ataoko hoe anaty fonotra teny fa tena zava-dehibe loatra le zavatra ny ainana tamin'ny fanatrehana an'ny fionan-doha nataon'ny tafika malagasy roa tena isika no anorenana izany trano zany izay le fanavaozana trano avaozina zany manomboka ny fotony dia ny fokotany ka trany amin'ny tafo dia ny firenena vonona ny folo an-da iara-misy alahy anatanteraka an'izany ary hoe iaho hoe ho tohinona ary zany ny dinam-piarahamonina apetrakantsika malagasy satria mipetraka amin'io dinam-piarahamonina io ihany koa fa na misy ny fahavononana kanefa n'le dinam-piarahamonina tsy mifanaraka velively amin'ny kolotsaina ny sotoavana maha-malagasy atsika totra ny karazana zava-poana ihany anisan'ny zava-dehibe zany dinam-piarahamonina zany ary io moa dia apetrako foana ohatra dinam-piarahamonina pirenena tompoko no tenenina fa tsy lalam-panorenana ny dina ny fantatry ny malagasy ao anatin'ny kolotsaina maha-malagasy azy fa tsy zany hoe lalam-panorenana lalàny zany tsy fantatry ny malagasy ny dina fantany ary tena tazoniny satria misy fandraisana andraikitra ary misy fanakaloza-kevitra amin'ny an-danitsy ny ankilany na ny mpitondra fanjakana na ny vahoaka entiny ary zany mahazava-dehibe azy fa na ny ambany ravikazo any ny mifehiny any eny ireo olona ka diny ny dina-pokon'olona ny dina-piarahamonina zany no mifehiny valagasy fa zabe fakataka fotsiny lalam-panorenana lalam-panorenana jereo tsara ny zavatra nanjoatsika teo amin'ny fitondrana teo aloha apetraka lalam-panorenana nefa hososena ohatra n'ireny famafana tongotra ireny tsisy manaraka tsisy manatanteraka tramin'ny jery fotsiny ary noho izany fanahososena ny lalam-panorenana zany dia na le folo an-daza dia lasa nataondry fitaovam-pamoretana nampalahelo inanreny sofa nisy ny tamin'ny 5 volana oktobra njoroany ny folo an-da ny tafika tena zava-dehibe ary zay no mahatonga hoe mampatsiaro ny tantara hoe rehefa nitafika tompoko no mijoro manay andraikitra moravina ny fiainam-pirenena anisan'ny zany anaty iverina kely fotsiny tamin'ny 91 tsy nisy hoe fitondrana basy na tafondro na iteny an-dalambe iny fa fitenenana fotsiny hoe raiso ny andraikitrareo mpanao politika fa ny vahoaka tsy atanareo takalinaina fa rehefa tsy andrainareo raisinaina andraikitra tanteraka ny fifanarahana tamin'ny convention de panorama raika amin'ny 3 oktobra raika amin'ny 7 zao izao iverina ary zay no mahatonga iteny hoe manana toerana lehibe ny folo an-da eo amin'ny fanatanterahana an'izany vita hatreo ny hoe katsikatsy politika fanodikidonana ny saim-bahoaka fampitahana ny vahoaka sy ny sisa fa rehefa nitafika ny mijoro tsy maintsy mandeha ty fireneny ty ka zay zany hoe aho apetrao amin'izay ary zay hoe dina-piarahamonina zay fa tena zava-dehibe eo be dehibe zao manko nefa mikondro hoe ohatran'izao eny tompoko iarahana manao ity zavatra ty fa tsy hoe anitafika rery tsy any fisasy amin'ny pirenena tsy any mpanao politika rery tsy any fiangonana rery fa iarahana manao ka eo anatin'izany hoe dina-piarahamonina zany ho apetrakitsika dina mamaly ny etaetany mararony zatokovy engany ka sy ny fivoarana fahatsaram-piainana dina mandafitra toe-tsaina andala ny fahamarinana vefa fa io ny tena poizina sy fahavalona apotika n'ity firenena ity tsy fisin'ny fahamarinana ny risoriso ny tsy maty manoto ary zany no anisany manapotika ny firenena isy azany ve zany dina-piarahamonina zany amin'ny fanajalana lalàna fototra tsy izay hoe dina mifehy ny fiarahamonina vita hatreo angambany engany ny tsy maty manoto mieritreritra ny tenany amboniny lalàna tsy mitovy amin'io daholobe ary mampahantra sy mampikorosoahana any Madagasikara zay firenena manan-karena nanaovan'Andriamanitra azy nefa anisany any amin'ny rambony
rehefa kilasina eo an'izon'izao tontolo zao. Rehefa miteny izany hoe fitovian-jo zany tsika tsy misy ny amboniny lalàna fa mitovotro ary tena zava-dehibe efa iainantsika manko izy amin'izao fotoan'izao e. Marina fa ny olona mpanala ro-paty tamin'ny fa efa nananana no teny hoe to manao valifaty to manao tsia tsy valifaty fa famantanan-drariny sy ny hitsiny eo anatrehany daholo be eo ary zany zay le hoe fitovian-jo zay de tiako alohany amaranako azy eo ampifankaty eo ampivady mba isy mihitsy zany fitovian-jo amin'izao fotoan'izao ny tena ohatra mandeha ily tena mijaly mihitsy aniany akamaroan'ireny mpianakaviana re olony anaovan'ny ray mpianakaviana azy no ninona no nizotry mitovy no tsy fanajana zany zo na de atao fotsiny zany hoe zo maha-olombelona ka rehefa miteny izany zo maha-olombelona zany de tsotra zon'olombelona ny zanaka hoe koa olombelona manana zo fa toetra efa zanaka de hososiana da anisany mampimenimena amin'ny tanora mihitsiny ny hoe tsy fisiny ny fampatokisana eo aminy eo amin'izy ireo sy ny ray aman-dreniny tsy misy fifanakakezana po rehefa tsy misy mifanakakezana po toko de tsisy mifampatokisana rehefa tsisy mifampatokisana de tsisy mifahamarinana ary rehefa tsisy mifahamarinana tsisy ny fitiavana nefa ny zany no anisan'ny zava-dehibe mifehy ny fiainana Andriamanitra namorona antsika nge de Andriamanitra fitiavana re olona fa azadintsika maha kristianina antsika Andriamanitra fitiavana ary ny fitiavana zany ny tena hoe raha jerena amin'ny kolotsaina malagasy de ny hoe fanajana sy fifanajana amin'ny maha-olona amin'izay hoe dina iarahana manapaka eo amin'ny fiarahamonina sy ny fifafibehezana ka tena zava-dehibe ary za tena teny hoe tena zava-dehibe mihitsy ny vanim-potoana iainantsika malagasy eto amin'ny firenena amin'izao fotoan'izao satria rehefa tena hipetraka tokoa zany fanavaozana zany de tena miainga ary io fanavaozana io efa tenenina tsika foana eto amin'ny fandarana hoe miainga amin'ny fanavaozana ny toe-tsaina toko fa mbola le toe-tsaina lomorona tia kely mpanaratsy mpaneso mpanenjika de mbola tsy lasa lavitra tsika mbola tsy lasa lavitra tsika ary io miainga amin'ny olona tsatraray avy zay zavatra ray ka de engany mba tsy hompitary bato vilam-bava isika malagasy indrindra reo amin'ny fitorana amin'izao fotoan'izao mba tsy hompitary bato vilam-bava ka hoe hafa ny tenen'ny vava nefa hafa ny tondron'ny molotra hosana tiavana ny izany ka engany tena isy marina ny fahavanonana sy ny fanavaozana eto amin'ity firenena ity iny ary izay ihany koa no namarina ny famelabelaran-kevitra tao anatin'izay hoe 20 minitra izay dia fotoana izao anarahantsika hirahirahira Gasiaro olimamy indrindra tiako ianao laya nitokana tsy azo afira voarakitra saina ary tsy mety maty ianaranao vitasary ao anaty Gasiaro olimamy indrindra tiako ianao laya nitokana tsy azo afira voarakitra saina ary tsy mety maty ianaranao vitasary ao anaty na iza miteanao ankaso anapotika sy te andrava hosasatra fony izy reny zanahary mitay lalangavo fony zireny zanahary mitay lalangave Gasiaro olimamiko indrindra tiako ianao anitokana
tsy azo afina voarakitrasaina ary tsy mety maty ianaranao vitasary ao anaty reo lavy teo andala mpiadina matsioro tsarovanatrany ianaranizy reo tsy hoadino e ny rano ny kiorina ny hoany e gasiaro gasiaro rehefa avy mieno an'izay hira izay sika dia miverina tao anatin'ny fanarahana ny fandahana trany a ny mba hovanina no enonareo sy arahanareo amin'izao fotoana izao a ny 03308 ou 850 02 zany no ahafahanareo mandefa ny SMS ka hovakina eto araka izao ao anatin'izay 20 minitra faharoa izay salama tompoko ianareo za tanora lehilahy 12 taona na olo tiana sy 20 taona dia nilaza izy fa tsy tiany anahatsony dia nisaraka izay amin'izao izy misy olona miaraka amiko dia le olona le olona ve zany général mety mbola ahazo ny anjarako ave ao arinao sa akory manara foana finoany mbola anana ny anjaranao ianao re tadio tsara mahakristiana atsika fa hoe randray andro any ianao anorona tokantrano dia ny vady sahaza lova avy amin'Andriamanitra fa ny arena lova avy amin'ny ray aman-dreny zay manana finoana 20 taona nivadiny zahay mivady tsy vita soatra efa da ny zanakay dia rehefa miady zahay dia roasan'le vadiko foana za hoe andana mandefa tsisy fanananao ato inona ny tokony atao fa maninona raha miteraka efatra nefa tsy vita soratra inona ny dikan'izany very daholo aniny zaonao rehetrarehetra rehefa tsy vita soratra dia ohatrany tsy mpivady ara-panjakana zay fa mbola tokony misy ara ny fanamasinana raha kristianina ianao zay zavatra azadina anisany mahavariana mihitsy le olona miteraka fa nefa tsy marina indraindray le izy karazana ohatrany hoe fomba tanina hoe fomba any amin'ny faritra fa ny fomba any amin'ny faritra ireny kosa nefa tsy manao ny toetra hoe roany manjakazaka sy namana tena manaja tokantrano tompoko ny olona zay manana ny ataontsika hoe kolotsaina hoe tsy misoram-panambady zany misy mihitsy eto zay tsy misoratara-panjakana zany fa mahavady azy mariny janaka marany janaka azy tena ajainy zareo mihitsy amin'ny izy azy hoinona mantsika ato 12 taona nisy ny mariazy pervers narcissika io vadiko io nizaly anaty hatramin'izay miomana ho mpiandry zao eliko ve ny isaraka aminy io aloha raha vita fanambasizana tsy za mihitsy ny teny hoe heloko na tsy heloko fa zay kamban'Andriamanitra zay ny fantatro amin'ny kristiana aoka tsosaran'olombelona iny dia safidanareo eo anatrehan'Andriamanitra tsy za mihitsy ny teny aminareo misarana tsy misara safidy iny mandray andraiky safiny sy tanteraka ianao eo anatrehany finoana zay arahanao zay ny amin'ny fantatro fa tsy za mihitsy ny teny aminao hoe misarana tsy misara mba vana sika rehetra za tompoko vehivavy mana olo tiana efa niaraka efa ely zay dia mikazay roso dia izy tompoko mahasika be rehefa misy adihevitra dia aza fatorana amin'izany olona masika be zany ny fiainako avinao tany mbola tsy tafidy sao dia alao ny janona alao ataoko mihitsy hoe alao misaraka aminareo mbola mpivady dia zako ny miteny hoe alao misaraka fa lasa afo be ny fiainanao dia milaza aminao zany ny fiainana tokony ataontsika hoe ahitana fifaliana fa tsy fijaliana sangisanginy ankizy eny amin'ny fiainana andavanandro le misy aleko tsy misy zay polisy fa eto moa zavatra fa le resantsika eto ohatrany tsy mety kosa zany tsy mety mihitsy io moa sangisangina ankizy mba hovanina ny vadiko général ohatrany mila vaniny be sady mba te ampiresaka fa isaky n'izay mamo izy dia miteny ana foana hoe zaho no mampirafy anazy dia makatoko foana eny olona tsy matoko teny zany
olona sarokena atsasary tabatra tamin'ny fahakelezany tamin'ny fahazazany le olona voapepo foana any de lasa tsy matoko tena ntsony de raha tsy efa misotro zay vao mba samy teny de ataovy zay ampiova ny fenitry ny fiarahamoniny matetika koa ny olona matoa misorytoka misy zavatra tsy ampy ao aminy misy zavatra tadiavany fa tsy sahany ny teny azy de mety anao vadiny no manao zay mahay mampiresaka azy hoe inona ary ny tsy ampy eo amin'ny fifandraisantsika ia mba ovanao le namanato renim-pianakaviana 13 taona mananjanaka 3 ny zokony 20 taona ny olany ireo ny vadiny sy ilay zanany 20 taona tsy miasa mangalatra zavatra ao an-trano no ataon'ireo inona ny tokony atao vahaolana nge zavatra teneniko foana misetrarehetra zay andehanako manao fanabeazana de Andriamanitra na miarena tsy mety ritra anankiroa ny olombelona tsirairay aby ina le arena safidy sy talenta raha voampiarahanao ny safidy mazava tsara ao tsainao sy ny zavatra manavanana anao io ny atao hoe talenta tsy maintsy tafita amin'ny fiainana tsy maintsy tafita amin'ny fiainana tsy voatery ankondoha aman'olona ianao tsy voatery tady asa aman'olona ianao fa ny talenta na zavatra manavanana nomen'Andriamanitra anao no ampiasanao ho lasa safidy ka lasa fiainana atao be dia be nge ny ohatratra zany ny olona miasa tena ohatra ka tena tafita amin'ny fiainana safidiny sy ny talentany io ny olona mpanao fanatanjahantena averiko foana reny tena kalazy reny tany amin'ny 7 taona izy na efa nanana safidy hoe raha manontany azy zata siny ina moa tena anao baolina fa ny talentany eo amin'ny tokony ankaviana amin'ny tongony ankavanana dia teneniko foana fa na président république aza tsy mandray vola raisy ny reny olona safidiny sy ny talentany no ampiasany eo amin'ny fiainana ary le safidy sy talenta manko ny tena mahatsara azy de mivoatra miatsara mandroso mivelatra ny dikan'izany mitombo ary efa mitombo ny ampelantananao tsy maintsy miatsara ny fiainanao ia vehivavy 20 taona mahana olontiana inona kay no antony fa isaky ny misy olana de za zay miaraka amiko foana no ajanony ny voalohany isaky ny misy olana de za miaraka amin'ny foana no ajanony voalohany de izy zany tsy mba diso mihitsy fa inao foana ny diso ka tsy fantatra moa nareo na efa mpivady na tsy mpivady fa raha mbola mieritreritra ny anorona tokantrano aza mba manorona tokantrano amin'izany lehilahy zany mbola misy anjaranao tsara lavitra ho manan'Andriamanitra anao anaka fa aza miditra amin'izany aza miditra amin'ny afo be raha mbola ety ambonin'ny tany tsy lara-pahamehana mihitsy zany ianao manoloana azy raha zany zay ia mba hovanina ho namantsika ato amin'ny vehivavy efatra amin'ny 20 taona mahana olontiana zahay vao zahay vao Desambra teo no niaraka de efa maika hitondra ihany amin'ny famille ny za maika izy aloha fatarana tsara ny toetrany tsy ny fianakaviany fa izy aloha olona mba matotra ve io olona mba manana azon-damosina ve io olona mba matoko tena ve io olona vonona ny andray andraikitra ve io olona manana fahatokisana ve io rehefa voavaly daholo zay fanontaniana zay amin'ny hoe eny amin'izay fotoan'izay anao vao mieritreritra hoe ndeha androso any amin'ny fianakaviana fa za maika foana androso any amin'ny fianakaviana rehefa mandroso any amin'ny fianakaviana indray de efa taro tsara mihitsy hoe inona ny tarazo misy apetrako tsara inona ny tarazo misy amin'ny fianakaviana inona ny atao hoe tarazo mety retina mifandimby amin'ny taranaka na koa toetra tsara na toetra ratsy ny toetra koa de tarazo tompoko fa ny olona efa zatra mpamitaka sy mpandainga de mbola ohatr'izay koa mety mifindra any amin'ny zanany sy ny taranany zay toetra ratsiny zay rehefa fantatro tsara mihitsy ny lafi tsara ny tsy misy olona hoe tonga lafatra aloha fa rehefa ny lafi tsara ny betsaka mandrosoa amin'izay fa tsy olana ia zay ny mahakasika azy iny fa ity manaraka ity de hoe mba hovanina vehivavy 13 taona manambady ny mamany vadiko rehefa hividy zavatra izahay de sakanany ohatra hoe hividy kisoa de hozy izy hoe vary vidiana aloha inona ny tokony atao tsy misy tokony itsy foany amin'ny fiainanareo zany olona mbola tsarelatra nareo matombola mety baibikabiko ny ray aman-dreny rehefa nanangana tokantrano ary elatra ny dikan'izany ary mivorona ary elatra tsy miverina any amin'ny trano ny miaviany intsony tsy midika akory zany hoe fa manary fa efa ary elatra ianao de zay ny ilaina
tsy misy troany data sy neny mihitsy ny fiainanareo roa raha tsy hoe mivonina ny anampy fa raha fanakianana sy fisalivanana ao amin'ny fiainanareo avelao izy ipetapetaka any. Vehivavy 5 taona no manoratra ny vadiny 5 taona, inona no ataoko izy fa be fo be sy mora tezitra arkizitin-dava io vady io rehefa mba hiadiana hevitra zay ny voalaza na mankristiana de hoe itombavaka hoe itombavaka mba tsy mora tezitra itomba tsika nge ny vavaka nge satria ao anatin'ny vavaka nge misy ny finoany ary ny amin'ny teny sitramasana hoe manana finoana na de tahaka ny voatsinapy ny kely indrindra ny voanjava maniry mahafindra tendrombohitra mba azonao ny eritreritra ve ny haben'ny tendrombohitra sy ny voatsinapy nefa ny finoana dia anananao na de kely aza fa tena finoana mahavita zavatra mahagaga. Ia, raha tsy eo zany izay resantsika hoe finoana izay dia miaina tsotr'izao fotsiny dia io le valipiraingina omen'ny tanora ankehitriny omeko anao no mahereza raha toa ka tsy amin'izay noho izany zany dia mila entina mbavaka hoy ianareo ato mba hovanina za vehivavy 13 taona mananjanaka 3 ny mpivady ve tsy tokony ifampisaro-piaro. Rehefa sary-piano anao ny amiko tsy pihiko tsara amiko ny fahasarotam-piara midika tsy fitiavana satria tsy misy fa zay foana ny teneniko tsy maintsy miainga amin'ny fampatokisana dia miaina ny fahamarinana zay vao misy ny fitiavana fa olona mpandaingy amiko milaza ty nefa tsy matoky sary-piaro zany ary tsy miaina ny marina fa mba mitapitaka zay ny any fahitako azy anjaranao indray mieritreritra izay keo ve mba eritreretinao azo iainana. Manana vady le namana ato efa vita soatra ary mananjanaka 2 ny olana tsy mety miroso amin'ny mariazy dia lasa tsy mahazo sakrameta ny zaza satria katolika tsy manaky an'izay. Inona ny tokony atao? Ka io nge resaka finoana le izy ny finoana io fiarahanao amin'Andriamanitra atakalinao amin'le fiainana tsotra fotsiny amin'ny maha-olombelona ve le fiarahana amin'Andriamanitra safidinao zay dia fantatrao ny ataonao amin'izay fotoan'izay ary anontany misy any amin'ny mopera ina mopera ny tokony ataoko zao ny zava-misy zay torohevitra omen'ny moperanao zay arahana. Bavana tsika rehetra ho ny namana za generaly manana namana tena namako be mihitsy za vehivavy izy lahy efa hely zay nompo-namana ary tena namana fa tsy hoe mifampi dia tapaka ny SMS nareo dia izy ny firamana tsisy maharatsy aza nge hoe mpinamana lasy vavy satria zao ny antony tenenako azy ny namana rehefa aneorinany mahavita be lavitra aminao no ny mpiray-tapo raha misy zavatra famonjena tadiavinao vonto tadiavinao miray-tapo mbola amin'izay ka hitanareo ihany moa fa le fahasarana sy ny sisa fa namana raha mbola misy azo ny atao tsy maintsy tonga da raha ohatra fotsiny miteny hoe miantso azy ianao amin'ny telefona amin'ny 12 alina fa misy zavatra manjoanao tsy mieritreritra zany hoe mbola amin'ny 12 alina anie zao tonga dia miakatso izy mitanga dia lasa izy mandeha fa raha ny ray-tapo zavatra mbola amin'ny 12 alina kosa zao fa aloha mbo marainy tanao zay mahasamihafa ny namana sy ny mpiray-tapo tsy mitovy mihitsy raha fa tena manana zany atao hoe tena namana ianao dia tena hitanao mihitsy ary zay mahatonga andren'le olona hoe raha tena mpinamana izy mandeha ny amoron-drano lasaka ao anaty rano le anankiray tsy mahay milomano izy koa nefa tsy mahay milomano tonga dia milasaka ao izy ohatrany hoe le fitiavana hamonjy nefa olona tsy mahay milomano dia miara-maty le mpinamana zay le izy tsy azo iverina firy zany zay raha ohatra ka hoe ray-tapo no ahitana tena fankatiavana izy za tsy milaza hoe ny mpiray-tapo koa tsy mifankaty fa ny zavatra fantatro ny mpinamana tsy mba mifanary fa mpiray-tapo mety mifandao zay ny ampiainana zanaka no manoratra eto inona ny tokony atao fa dada sineny tsy tian'ny anada iny dada tsy tian'ny rahalahy iny nefa dadanay sy neninay sahirana amin'ny fiaina inona ny tokony atao eny ka satria ingeny mahatonga zay hoe tsy tiany dia satria miankindoany aminy hoe izay ve amelona anareo foana mba vontsy ny ataonay aminareo fa tsisy ataon'isy ataon'izao dia alony ekolazy eky izy alony fatranareo alony zao zay tsy fitiavana zany fa rehefa nanambady ianao zay ataovy eo an-tsaina
enao ny tompona anao ray mpianakaviana ny tompona ndraiky raha fiaino sy tanteraka amin'io ankonanao fa za mieritreritra ny akin'ireo hoe aka ndralako kosa hoe manana toerana ohatran'izao hoe dia andeha hanambady afa dia rehefa avy eo zay mba mitapipifify any amin'ny rahalahiko any tsy mety zany tsy hoe tsy fitiavana zany zay foana ny teneny raha mbola tsy vonony ianao ny andray andraikitra feno sy tanteraka amin'ny ankonana zay hoajoronao na orinao dia aza mbola manambady fa tsy ny olona ny hitondrany indray misy olona indraindray tonga any amiko izy zao zany tena sahirana be general ny haiko alazany eky izy zao mbola tsy voaloha ny ofatranonay mbola amin'ny fatakiny any zao mihitsy ny teneniko tamin'le reny mpianakaviana miala tsiny amin'ny tenilay miteny averiko aminareo mihitsy avy zany hoy zay hoe madama so dia verinao hoe vadinao ary ka andray ny andraikitra rehetrarehetra zay anjara andrandriko sady adediny vadinao tsy tandrera matony teneny maninona zany andohako alazy andony ofatrano andony kojakoja rehetrarehetra ko zanga vadiny alao atao mahitsy ny resaka fa misy olona tena manao an'izany mihitsy raha mbola ataonao ndreo hoe mba vonjy ataoko hoe vonjy aina raha misy azo ataovy fa raha zavatra ohatran'izany ko satria tsy olona rehetrarehetra sahirana rehetrarehetra ianao ny indray didiny vadiny azafady mba vanina vehivavy fito amby folo taona inona ny tokony atao fa bevoka izy nefa le olon-tiny efa miala tsikelikely tsy mpanaraka amin'ny fandalana agnamby ianao mametraka fanontaniana io efa miteny foana raha vao mangataka firaisana ranofo aminao io tovila miaraka aminao dia tapao ny fifandraisana satria ny zava-misy hatramin'izay 5 taona nanaovana n'ity fandarana ity dia ny zava-misy dia ity raha vao bevoka ianao dia solony hatramin'ny pisony an'ilay tovila ary raha sanatriany vava aladinindela satria hoe efa mifankahazo amin'ray aman-dreny ianao mba mitonataonana miteny hoe bevoka ny zanakareo mivaly tenin'le reniny izy any milaza fa ny zanako na bevoka anao sanatriany vava aladinindela ve anao mpivaro teny eny amoron-dalana ka zay lehilahy rehetra mandalo dia rahana zany tsy maintsy valy teny azonao satria ny zana ny ilainy mahavita fianarana ary any mananaza zay vao manambady ianao zay fa miteny foana eto isan'andro angolongoleny fotsiny tsy te aza any ianao matotsy manao faraisana vao vita ny faraisana bevoka anao solona mpisy tsy hitanao tsony izy salama tompoko lehilahy ny manoratra tratrako nampirafy ihany vadiko lasa nanao valifaty azy nampirafy koa te hiala lay mampirafy nefa za inona ny tokony atao dia mba mieritreritra ny zanakareo ifa ianareo amin'izany toetra mamofady ataonareo zany ireo zazy ireo neka mijery mandinika na tsy milobava aza inony zany tokantrano zany sanatriany vava aladindrena miala tsiny miala fondro tompoka mitende sanatriany vava ve fanabadiana biby ny biby ny manao an'izany fa tsy ny olombelona men'Andriamanitra saina mandinika sy manana fahendrena biby zany ny endriny itovianany fotsiny no olona fa nitoetra ao anatiny biby za reny mpianakaviana niteraka telo plombe ny asany vadiko za manao asa trano tokantrano telo no iasako zay tena karamany any tsy haiko fa tsy ampy ato trano inona ny tokony atao eny kina moa ny azo ataoko miankina amin'ny karamangeny fampandeana fa io ny fahaizana amin'ny tantana eny moa le fahaizana amin'ny tantana tsy maintsy fatana raha tia ny vola miditra inona daholo ny ampiasana n'io vola miditra io misy ny atao hoe zavatra tsy maintsy tanterahana ohatra hoe ovatrano ohatra hoe jery-rano ohatra hoe zavatra mikasika ny fianarany ankizy dia ny sakafo dia ankoatran'izay azo ahena na ny sakafo ary lasa voateny mena fa ny ofatranonao tsy hena zay zavatra ka fahaizana amin'ny tantana mihitsy hoe tiany atao pelantanako dia tiany ataoko misy olona ny tena milaza aminareo misy olona ny ray mandeha isan'andro ihany no misakafo satria zay ny vola eo pelantanany tsy afaka misakafo tena isan'andro ohatra ny olona rehetra ray mandeha ihany misy olona fa neny aminao eny an-dalana taraina mangataka zany zao general telo andro efa tsy ny sakafo raha mba misy any any aposinao any dia tsy afaka nieritreritra mihitsy ianao ty olona tika fa telo andro tsy ny sakafo ato posy atika mba misy vola kely ihany ka azo anampiana azy zavatra ohatran'izany tena milaza aminao indraindray tena mampiorokoditra mahita ny zava-misy iainany olona amin'izao fotoana izao
ary indraindray misy andreny any amin'ny gazety no ahitana hoe tonga dia toranenena talana iny misy ara-moa dia mamoy ny ainy mihitsy maty rehefa dinihana zirena olona 3 andro 4 andro 5 andro tsy misakafo maty ny anoana ia zay ihany koa no namarina ny 20 minitra faharoa anaraka hira iray indray ary sika aloha tonga ny fotoana fahana mandray ny antso mivantana avy aminareo ao anatin'izao fandarana izao ny 020 22 443 90 na ihany koa ny 020 22 442 09 no ahafahanareo zany miditra mivantana miaraba tompoko Tambosiko mba hoanina vita? Ya, anaty mba hoanina isika afaka miresaka ianao. Tompoko miarabanareo telinanaka tompoko dia sika mba mitany fotsiny hoe ino mo général lo inona mahasamy hafa dia inona ny raisiny hoe tiana sy ny sasy fa anaty famelabelarana miaraka tompoko ohatrany misy zay resaka zay. Nisy resaka hoe ahoana aza fa tsy azazoko za? Dina. Resaka dina hoe sy ny sasy. Le dina zao mantsy efa nisy nanazavako azy mihitsy hoe inona ny tena mazava-dehibe ny dina sy ny hoe inona moa le teny anankiray hoe lalam-panorenana ndray dina dia ndray eny tsy tonga tatsaika fa ny dina mantsy ifanakalozana andaniny sy ny akilany ary ny dina raha tsy tanteraka ao dia misy ozona zay fa tadidiko le voambolana dina sy ny velorano sy ny velorano samy hafa zay le izy velorano ataonao afaka mampanantena zavatra be be na tsy ho tanteraka ao tsy maninona fa raha manao dina ianao ka tsy tanteraka zay no mahatonga le hoe dina mbazimba ozy izy ka zay mivadika aloha kelila hitanao zay le ozona dina mbazimba ka zay mivadika aloha kely zany hoe tsy mahatanteraka le zavatra ny fanarahana sy ny fanekena dia zay no mahafandina dia rehefa miteny ataonao hoe dina mpiarahamonina dia misy ampifehezana tena hoe enjana dia enjana ao anatiny ka mety hiteraka fahavoazana ho an'ny andanina na ny ankilany zay tsy nanatanteraka an'le dina ary zay toetrana malagasy tompoko tena kolotsaina malagasy fototra ny dina zay zavatra velorano misy ihany koa ny velorano fa ny velorano dia mamatotra tsy mamatotra ny olona natanterany na tsy tanterany fa zain'izao kosa nefany ohatrany hoe rehefa averimberinao foana le mampanantena tsy misy ianao ka tsy tanteraka ao farany ianao mingona teo tadiden'ny olona fa iny aloha tsozona fa nataonao nampahalalao teo ny 020 22 443 90 na ihany koa ny 020 22 442 09 no fanareo mitra mivantana ianareo zay tafiditra anatin'ny antso antarobia andeha ianareo tanteraka ny radio mba hovana tompoko afaka miresaka ianao efa tafiditra ianao efa miaino anao zao mitenena ry fonony radio dia tonga dia izahay enona amin'ny alalan'ny telefona ay zao no tiako tenena miraba mon général miraba tompoko resaka ianao te hoe le momba ny namana sy ny piraitapo dia nanao ohatra ianao hoe le misy lasaka tany anakiranty ny namana tonga dia milasaka ihany koa na tsy mahay milomano dia zay no tiako hoe ny piraitapo izy ianao manary fa ny namana sy marary tsy voatery kosa mangatalika fanazavana eny tsy voatery kosa hoe ny piraitapo rehetra tena mahafinaritra be misora tompoko ia tsy voatery hoe ny piraitapo rehetra kosa fa ny zavatra tsapa kosa aloha eo amin'ny fiainana ny tena azo antoka dia ny tena namana apetraka tsara ny tena namana tsy mba manary ianao misy araka an'izay ilay ohatra nataoko teo tsy le hoe milatsaka ny rano ihany fa raha hoe amin'ny 12 alina ianao miteny hoe mba vonjeo fa misy zavatra ohatrao tsy miteny mihitsy hoe mbola amin'ny 12 alina anie zao hoe fa tonga dia miakanjo izy dia lasa izy mandeha fa raha nyratapo ny tenenao hoe mavonjeo fa dia misy any ohatray mbola amin'ny 12 alina aloha fa mba mangiran-dratra na maraina dia tonga any zay hitanao zay mazamy azy
eny tompoko ny 020 22 442 09 ihany koa dia ahafahanareo miditra mivantana mba hovana tompoko. Ya, nandondona namantsika dia lasa mba hovana tompoko. Afaka miresaka avy hatrany ianao. Ya, afaka miresaka tompoko. Mba katorevitra kely général. Manambady za 20 taona dia manambady zany. Dia 7 taona zay niarahanay. Talohan'ny niarahanay za nandeha niasa za talohan'ny niarahanay. Dia rehefa hoe nitokantrano zany zay dia tsy niasa intsony aho satria hoe hiteraka amin'izay. Dia nefany amin'izao lasa marary foana zany satria niasa saina amin'ilay vavavava hoe manao vava foana zany dia vadiko hoe ianao ratsy zatsy ohatr'izao, ratsy zay ianao tsy misakafo, ratsy zay ianao tsy mitafy, ratsy zay ianao tsy mipetraka amin'ny trano ohatr'izao. Dia ohatrany hoe niasa saina amin'ilay izy zany. Dia misy fikorotanana foana ny fadimbolako sy ny ohatr'izany dia rehefa makany amin'ny dokotera dia zany efa tsy marary fa ny dokotera fotsiny tena na hoe alamino ny sainao fa zany sainao izy mahatonga ny fadimbolana mikorotana satria tsy misy aretina ianao tsy misy inona mihitsy. Tena maro. Nefa vadiko zany manao vava ohatr'izany foana isan'andro tsy haiko hoe inona ny tena antony fa lasa misalasala be zay vita fisehoana fa mbola tsy vita soratra tsy mbola vita marazy fa fisehoana nataonay. Dia lasa miasa saina zany hoe raha tena hoe hivady zany zay hoe hifampiteraka dia ahoana zany fiainako satria izao mbola tsy zata dia efa lasa ohatr'izany foana ny ainako ato an-trano. Aza mba manambady an'izany lehilahy zany miditra any amin'ny afo be ianao. Hitanao fa nanomakany amin'ny dokotera. Le tokantrano hoe horavaina zany le izy nefa le vavako tsy zakaka. Ka zao any hitanao na ny dokotera aza miteny ianao tsy aretiny io fa ny fahasaranatsaina sy tebitebany mahatonga an'io ary mbola hitombo. Ka raha sanatria ianao mbola mijanonao ihany na zay zaza ateraka reo aloha voalohany indrindra dia sanatrian'izany mety ho sembana satria tsy ianao no mikorotana dia mifindrany amin'ilay zazakely eo am-boka. Ray zay fa faharoa mety sanatriany vava haladinin'ny lela tsy ateza ianao dia hokamboty io zaza io. Safidinao zay. Inona ny safidy ataonao eo anatrehan'izay zavatra lazaiko zay. Mampanabe ny tenenako an'izany. Mba vana tompoko. Afaka miresaka ianao, ya, hainao kely fotsiny ilay radio satria ianay aty hatramin'ilay akoho maneno. Eny tompoko, afaka miresaka. Lasa izy. Zao rehefa mbihinareo anatin'ny antso dia tonga dia ahenanareo tanteraka ny radio zany amin'izay mba mahafinaritra ilay izy. Mba hovana tompoko. Yo, salama tompoko. Salamo. Hovana. Sao reny fianakaviana dia efa hitanao. Miainao anao. Tapahanao indray nefa efa mihaino izahay. Ianareo izay tafiditra mivantana ahenanareo ny radio dia ny telefona ianona fa mandeha tsara ny fifandraisantsika ao anatin'izay. Tsy misy an'ilay akiandriandry kely. Ny 020 22 443 90 na ny 020 22 442 09. Mba hovana tompoko. Vanina tompoko. Tsika reza tompoko. Dia salama dia miarahaba anareo mpanolotra fandarana sy tokony andraikitra rehetrarehetra amin'ny radio Don Bosco dia eto dia efa mirary sady mba ho tonga soma tsara ny tena fetiny Don Bosco teo. Dia mirary soatsika sady mba hatratran'izay farany volana janvier ty. Dia mirary fety sambatra ho amin'ny servi rehetrarehetra satria misy olo masina izay mpiaro amin'ny servi io. Ya, ny 020 22 443 90. Mba hovana tompoko. Ahena kely ny radio dia afaka miresaka ianao. Tsika rehetra tompoko. Afaka miresaka tompoko. Aha, mandre anao zahay afaka miresaka ianao. Eny ary tompoko any tiako atongavana tompo dia resaka amin'ilay fitondrana miaramila zany tena tiako atongavana. Dia tena makasitaka an'io. Satria za dia nahita ny fitondrana teto Madagasikara. Fantaony politika tompoko dia saika mivarotra tany lazana be ny ankabeazana. Ana dia makasitaka hoe fitondrana miaramila. Za kosa amin'ny miaramila dia mahataka hoe aleo ilay kolikoly amin'ny
fanaovana idiranao polisy no gendarme dia misy kolokolo be ao zany zavatra anakay tokony mahafoanana zay toko manarakarak' zany a misy ke za zao manana zavitely amin'ny sinipy ohatrany fapaka baky zany dia ohatrany tadisy kolokolo a ka asa hoe manao zany tokony apikana zavatra zay zany tenaramila dia averina koa zany re ohatanao service national reny a taraka dia tokony averina reny dia service légal koa zany tokony atao reny a satria raha zay a tsy afaka manao zavatra miaramila rehefa maro an'iny tsy afaka manodina zavatra da zany mba etaeta misaotra betsaka toko manantena misy manantena fa mirisy ny folo alina amin'izao fotoana zao sy ny lehibe ny état-major amin'ny kabary zay nataony dia tena foana tsaika fa tsy maintsy miena ny risoriso indrindra eo amin'ny fangatahana rangazement na ny fidirana anompo hanao fampirenena tena misaotra sy makasitraka ny tompony ndraiky tanankiroa raha zavatra kabary nataony dia mahavelom-panjana zavatra voalohany tokony iova fanavaozana amin'ny tafika dia ny fanafoanana ny risio raha vao misy tratra manao risoriso na inona laharam-boninahitra misy azy roay tompoko alefaso conseil de discipline dia zay fatany tsara fa raha fa misy ray na roa tratra hoe tonga dia miaran'izay tsy ilaina makany amin'ny tribunaly ny conseil ny ao amin'ny tafika ihany dia efa mahavita azy zay zavatray ka tena manantena mihitsy fa mipetraka tsorokinareo amin'ny rahalahy ny fanafoanana ny risoriso amin'ny rangazement sy ny sehatra hafa ao amin'ny folo alin-da ny 020 22 444 90 miaraba tompoko mba hovanino ya miaino menanao zahay ato anatin'ny fandarina mba hovanina allo ya afaka amresaka tompoko za tompoko mila manambady efa niteraka roa dia miaraka tamin'ny olona mbola tsy manambady dia efa fito taona zay miaraka dia za tompoko maniry saraka aminazy tsy mety hoe tsisy mifaraka izany eo ina tokony ataonay amin'izany dia matsony tokony ataoko ono vita soratra velo nareo za mbola teny fanamatsy efa vita soratra efa vita soratra zao fanambady mandrakizay fa iaraka aminay eo foana inona inana iny kina ny ipetrahana amin'izany za dia tsotra fotsiny a rehefa tsy vonina indraindray olona tsy vonina ny indray andraikitra zany fa olona itsokady fotsiny aza mba metehitra amin'ny hazo boboka fa zany ny atao hoe hazo boboka alao lavitra tsy manana zay metehitra amin'ny hazo boboka sanatry ny vava ladiny lela von'ny accident izy dia anao no miantoka ny fiainanao sy ny zanakao fa za mba metehitra amin'ny hazo boboka zay fotsiny a mba hovanina tompoko ya afaka miresaka ianao efa tafiditra mivantana mba hovanina tompoko miaraba mo général mifaly miarabanao mba misy mba gataka torohevitra kely mo général eny tompoko miasa tranon'olona mo général zanako sika zato manambady dia zanako dia nefa ny satranoko 400 000 karanako 600 000 dia zany efa ny tehiteninazy izy zana dia mba gataka torohevitra ina mba teny amiko amin'ny patroko izy zanina ka io mo araka zay fanarahana ny ampiandohana ihany eny zay ny fanarahana dia nareo dia tsy afaka anao inina aminy fa zavatra mety azonao atao dia mankany amin'ny inspection du travail toany etsavolanka mba misasa ny amin'ny santé déclarana dia milaza an'izay tranga misy amin'ny fiainanao zay dia anontany hoe inona ny tokony ataoko tompoko fa ny inspection du travail afaka manome torohevitra mazavatsara anao raha ohatra hoe tsy rariny le hoe zao ny asa ataonao izy zao fotsiny volamenenao zay eny tompoko ny 020 22 442 09 no raisitsika miarabo mba hovanina tompoko afaka miresaka ianao vonona kely ny radio raha mety na ena za tompoko vehivavy sivy amby roapolo taona mba hovanina aloha mo général tsika rehetra mba hovanina daholo efa sivy amby roapolo taona efa niteraka ray zay mbola vita soratra fa efa natao fisehoana dia efa elaela zany zay no mivady dia izy zany hitako tonga avinasa dia tsy miraharaha mihitsy vao tonga zany dia any anaty ohatrany hoe mandeha miloka ohatrohatr'izany
dia avy indray zany raha ohatra zany hoe misy problème any amin'ny famille hoe mitady vola ndray aman-dreny ka tsy manome dia lasa adifona ny ainanay dia izay mba saika angatahako hevitra amin'ny général satria zany misy ady zany teo aminay dia lasa ohatrany hoe za zany miteny anazy hoe mbola ndray aman-dreninay ary mamelona atsika satria zany dia mbola resaka atao amin'ny ray aman-dreninay dia izay mba saika angatahako hevitra amin'ny général hoe inona zany no tokony ataoko fa le zanako rehefa raha iteny raha hoe rakay dia mahampalahelo be satria dia efa eo amin'ny taona eo le izy nge zao e zao foana rahafatrafatra ataoko amin'ny tanora zay hanorona tokantrano ary raha vao manorona tokantrano ianao dia ary elatra ny dikan'izay rehefa ary elatra izay ianao eo anatrehan'Andriamanitra sy ny fiarahamonina dia ny vady aman-janaka ao ny tokantranonao lohalarana zay vao dada sy neny zay vao ny ray tapo zay vao ny havana sy ny namana zay atao ao-tsaina raha mbola tsy ampy misy zavatra tsy ampy ao amin'ny ankonana dia tsy diso ianao raha tsy afaka manampy any dada sy neny fa raha afaka manampy anao fa mihirimbelona fotsiny zavatra avandray zay vady aman-janaka aloha zay vao ndray aman-dreny zay vao ndray tapo zay vao ny havana atao tsara ohatsainy zay zavatra raha tianao haritra ny tokantranonao tsy isy olona mianao tsy mihitsy raha ny fandraisanao andraikitra feno sy tanteraka amin'ny vady aman-janaka ao mba ho tokantrano vanina araka ny tokony izy ho tokantranonao io tsisy na Andriamanitra raha tsy hanome teny ianao zay fotsiny atao fa rehefa le ohatra tena tsy mandray andraikitra dia mba teneny ihany ny vadinao ianao ny lom-pianakaviany ianao ny tompona andraikitra miankona antsika fa tsy ndray aman-dreninao no lohalarana amin'ny hoe fanampiana vady aman-janaka aloha ny aza iny no fantatra hoe faranatreo ary ny fandarantsika makatsitraka ny ray aman-dreny ny général Désiré Ramakavelo ny vahinta tanatin'ny fandaharana ny fandarantsika dia miverina isaky ny alatsinainy amin'ny varola sasany alina ianareo zay maniry ny resaka mivantana amin'ny mpanabe ny général Désiré Ramakavelo dia miantso ny 032 07 201 51 ianareo ho anareo avy any amin'ny faritra amin'ny 10 ora sasany ianareo no manomboka miantso azy ny ariva io zany izahay dia mametraka ny mandra-piresaka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olo-pirenena mba hovanina